Tompoko lahy sy tompoko vavy. Tahaka ireo firenena rehetra, I Madagasikara dia mankalaza ny andro maneran-tany ho an'ny fiarovana ny sosona ozona anio fa 12 ny volana Septambra 2020. Tafiditra anatin'izany ny fankalazana ny fa 13 taona ny fanarahana iraisam-pirenena natao tany Montréal momba ireo akora simika mpanimba ny sosona ozona. Izy io dia dingana faharoa tamin'ny fanarahana amerenana amin'ny laon'ny ny sosona ozona izay niasimba ary misy fiantraikany lehibe amin'ny ady amin'ny fiovan'ny toetrandro. Izany moa dia vokatry ny entona ampiasaina amin'ny vata sy ireo fitaovana misy fampakatsiahana maro samihafa. Ka ho fanatanterahana izay tapaka tamin'io fanarahana natao tany Montréal io, ny gouvernemanta rehetra maneran-tany, ny mpahay siansa ary ny orinasa dia niara-niasa nandritra ny 13 taona ka nahafahana nanafoana sy nanolo ny 7.0 isanjato amin'ireo entona simika mpanimba ireo. Amin'ity taona ity, ny lohahevitry ny fankalazana dia ny hoe 13 taona ny fanarahana iraisam-pirenena natao tany Montréal, fiaraha-miasa maneran-tany ho fiarovana ny fiainana eto an-tany. Io lohahevitra io dia mampiseho ny fahombiazan'ny fanarahana, ny fampitomboana ny fiaraha-miasa maneran-tany hiatrehana ny olana ateraky ny fiovan'ny toetrandro mba ho fiarovana ny fiainana eto an-tany ho an'ny taranaka mifandimby. Noho ny ezaka vita dia hita ankehitriny fa efa manomboka miverina amin'ny laon'ny ny sosona ozona izay miaro ny fahasalaman'ny olombelona, ny toe-karena, ny roivoahary ary ny tontolo iainana amin'ny voka-dratsy ateraky ny taratra mahery vaikan'ny masoandro na ny rayon ultraviolet. Eto Madagasikara dia azo lazaina fa naomby ny fiaraha-miasa miaraka amin'ireo mpisehatra izay nandray andraikitra tamin'ny fanatanterahana io fandaharan'asa-pirenena io. Ary eto am-pamaranana dia tiako ny manamafy fa ny ministera ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovan-jafy dia manohy ny fandrindrana, ny fampiarana, ny fandaharan'asa-pirenena ho fiarovana io sosona ozona io. Tsara ihany koa ny manamarika fa ny firenetsika dia manaraka antsakany sy andavany ny votoaty ny fifanarahana natao tany Montréal ary ny ministera izay iadidiko dia manohy hatrany ny fanentanana ireo mpandraharaha mba hampiena ny fanafarana ireo entona simika mpanimba ny sosona ozona, hanaraka ihany koa ny votoaty ny didim-panjakana izay mifanandrify amin'izany. Amin'izao fankalazana ny andro maneran-tany ho fiarovana ny sosona ozona izao dia tiako ny milaza amintsika fa efa nahavita ezaka lehibe isika ka manentana hatrany izahay amin'ny fanatsarana ny dingana izay efa vitantsika. Mankasitraka tompoko vavy, mankatelina tompoko lahy.